Amaranantsika ny vaovao kosa mamarana ny taom-pianarana 7-12 ny sehatra teolojika ho an'ny laika na ny setely ho tanterahana ho amin'ny rampitsolady ny fanompoam-pivavahana famoahana mpianatra na vita fiofanana teo anivon'izay setela izay. Efa vita tamin'ny fiandohan'ny volana janoary lasa teo ny fanadinana tao amin'ny setely na sehatra teolojika ho an'ny laika. Ao Ambatonakanga moa no misy ity toeram-pianarana ity ary misokatra ho an'ireo kristianina rehetra ny fampianarana. Isan'ny manamarika ny famaranana ny toam-pianarana iray ny firosoan'ireo mpianatra amin'ny fanohanana ampabe-maso ny lahatsoratra famaranana na soutenance. Takina amin'ireo mpianatra ao amin'ny setela tokoa mantsy ny fanaovana lahatsoratra ho an'ireo mpianatra kilasy taona faharoa. Marobe ireo mpianatra nanatanteraka izany soutenance izany tamin'ity herinandro ity satria amin'ny alahady voalohan'ny volana febroary izao no amoahana ny andiany manaraka na vita fianarana. Misy moa ny fanolorana sertifika ho an'ireo afa-panadinana sady navita ny lahatsoratra famaranana. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa tonga indray ny fotoana izay ahazahoana mamoaka ireo mpianatra tao amin'ny sehatra teolojika ho an'ny laika amin'ny alahady zao amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny fiangonana FJKM Ambatonakanga. Maro be izy ireo no navita famaranana tamin'ity ka dia izay no mahatonga antsika hisaotra sy amin'ny voninahitra n'Andriamanitra. Ary amin'io koa no fanokafana ny taom-pianarana 10-20. Ko dia manainga ny kristianina rehetra tsy sakanafaka natjajany fotoan-dehibe zany satria voninahitr'Andriamanitra nahavitandreo laika ireo izany fianarana zany ijoroany vavolombelona ana amin'ny tokantranony ana amin'ny fiangonana ary eto amin'ny ivon'ny firenena. Ao amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga no anaovana ny fanompoam-pivavahana famoahana ireo mpianatra na vita fianarana raha pitso alahady voalohan'ny volana febroary ka amin'ny 3 ora tolakandro no anomboka ny fanompoam-pivavahana. Io ihany koa ny fanokafana ny taom-pianarana 12 ary mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo laika maniry hianatra ny teolojia. Dia izay ihany koa tokolasy tompoko vavy no isarahantsika amin'ity takarivan'ny asabotsy ity aza dino aorianan'izao fotoanan'ny fampahalalam-baovao zao misy hatrany ny fandaharana mahenika. Ny fandaharana mahenika dia arahantsika rehefa vanim-potoanan'ny asabotsy aorianan'ny fampahalalam-baovao hitondranantsika loha hevitra maromaro amoaboasana ihany koa loha hevitra na ihany koa zany ireo zavatra mafampana eto amin'ny firenena. Rahantsika amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv mo izay fandaharana izay ihany koa no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.